Akafaliana ho andray ny arabakanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao indray amin'ity androany ity. Aza atao hoe kisendrasendra fotsiny no andrenesanao an'izao toriteny izao tenin'Andriamanitra izao fa tena manakambara aminao ny tompo ao anatin'ity afatra fohy ity. Alohan'izany ary dia ndao tsika hivavaka angataka ny fanahy masina tena hiasa sy hampianatra antsika indray ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra eto androany. Misaotra anao izahay iray masina tsara indrindra fa mbola nomenao indray ny fahafahana sy ny fotoana eto androany ary tsy nataonao diso anjara fa mbola mampandrenesinao indray ny sitraponao sy ny teninao amin'ity androany ity. Fanahy masinao okanao hiasa aty anatin'ny fonay aty anatin'ny sainay ahafahanay indray mahalala ny sitraponao amin'ity androany ity. Ary okanao nefa nay masina nokatra andreo masom-pantakarana sy ny ritsom-pandrenesana rehetra alalana indray ny fahamarinan'ny teninao amin'ity androany ity ary ianao ny ampafantatra anay ny zavatra rehetra mitenena ary araka ny fombanao sy ny asanao amin'ny anaranao Jesosy nametrahana sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay hoentintsika amin'ity fiandohana ity dia ao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny voaloha izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotra Jehovah eo an-tany Midiana 7 taona izy. Mitsambikiny tsika eny any andininy fahenina ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny Midiana, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho an'ny amin'ny zanak'Israely izay nilaza taminy hoe izao lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao no nitondra anareo niakatra avy tany Ezipta sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano nana-devozana. Amen. Zay ny tenin'Andriamanitra dia mitovitovy amin'io ihany ao anatin'ny mpitsara toko faha 4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah indray rehefa maty Ehoda ary Jehovah nivarotra azy eo amin'ny tanan'ny Jabina mpanjakan'ny Kanana izay nanjaka tany Hazor ary Sesera izay nonona tany Arosetani Jentilisa no komandin'ny miaramila. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanana kalesy vy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Ny soramandro eo amin'ny mpitsara toko faha 4 moa dia ny hoe ny nampahorian'ny Jabina ny Israely sy ny namonjen'ny Debora mpaminany vavy azy. Amen. Zay ny tenin'Andriamanitra izay hoentina ho azy ho anao eto. Ny tombo ny faharatsian'ny zanak'Israely izay no hita ao anatin'ireo tantara anankiroa ireo. Ny zanak'Israely dia fantatsika tsara loatra fa taranaka fatra mpimonomonina ary mpihodina amin'ny Jehovah Andriamanitra izy ireo kanefa Jehovah Andriamanitra dia mamindra fo amin'izy ireo foana ary rehefa mitaraina izy ireo dia mamindra fo amin'izy ireo Jehovah Andriamanitra. Ao anatin'izany anefa tsy tonga dia manome ny zavatra ho an'izy ireo ny famelana ho an'izy ireo Jehovah Andriamanitra raha tsy maniraka mpaminany aloha andeha anafitra an'izy ireo ary anala an'izy ireo eo an-tanan'ny fahavalony. Tahaka an'izany zao hitantsika tany anatin'ny Ezipta izay nanandevozana an'ireo zanak'Israely ireo voalohany indrindra fa naniraka Mosesy Jehovah Andriamanitra satria reny ny fitarainy reto olom-boafidiny reto satria olom-boafidiny ny Israely, olom-boafidy taranaka Abraham. Dia nanana ny teny fikasana ary ny teny fikasana dia mipetraka foana amin'ireo taranak'Israely ireo. Tsaroa no fitaraina ny reto zanak'Israely reto ary naniraka Mosesy izy mba hanafaka ny zanak'Israely atao anatin'ny fanandevozan'ny Eziptianina. Ny tombo hatrany nefa nandeha tany anatin'ny tany efitra, ny tombo ny mimonomonina ny zanak'Israely naneo ny hery maha-Andriamanitra azy Andriamanitra ary nanao ny fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Tahaka an'izany koa zao eto dia nanao izay ratsy indray teo imason'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely. Inona moa ny ratsy ataon'izy ireo? Miala amin'Andriamanitra izy ary mandeha manompo ny Andriamanitra Bala, mandeha manompo ny Andriamanitra ny Astartra sy ireo andriamanitra tsy izy, Andriamanitra ny sampy ary Andriamanitra ny faharatsiana rehetra. Ka rehefa hitan'Andriamanitra fa niodina amin'izy ireo dia manome Andriamanitra mihitsy manolotra an'izy ireo eo amin'ny tanan'ny fahavalony. Nitsapany ny fahadisoany nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra izy ary Jehovah Andriamanitra niaino ny fitarainany fa nandefa mpaminany aloha mba hanafitra n'izy ireo. Ohatran'izany foana ny toetra antsika olombelona.
ary ny faratsiana dia tsy nitsahatra tsony fa rehefa lavo tao anatin'izay faratsiana sy ny ota izay reo ray aman-drentsika tany aloha izay Adama sy Eva rehefa nihaino ny feon'ny Satana dia ny tonga ilay karazana ozona izay nomenan'izy ireo dia ny fahotana izay tafiditra teo amintsika olombelona ary ny olombelona dia tsy mitsahatra mitombo faratriana hatramin'izao vanim-potoana iainantsika sy ianao izao. Mohatra zany ve no nanirahany Andriamanitra ny zanany lahy-tokana mba hitady sy hamonjy ny very, satria izany ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ho tetỳ ambonin'ny tany hanafaka ny olona amin'ny ota rehetra, hanafaka amin'ny olona amin'ireo faharatsiana sy ny karazana ota rehetra izay namatotra ny zanak'olombelona tsirairay avy ao anatin'ny zany rehetra zany. Ary ozy ny teny ao anatin'ny Matteo 1:22 hoe ary izany rehetra izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazan'ny tompo ny mpaminany hoe indro ny Virjiny hiteraka zazalahy, ny anarany atao hoe Immanuela, zany hoe raha dika dia hoe amintsika Andriamanitra. Tonga izy mba hanafaka ny olona, hamonjy ny olona ao anatin'ny faratsiana, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, satria ny tombony fahotany zanak'olombelona. Jesosy ihany koa dia sady mpamonjy izy, no mpaminany izy, no tompo izy, no Andriamanitra izy. Ary ny aloha lalana Jesosy Kristy tompo dia naniraka mpaminany aloha Jehovah Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny nanafahany reto zanak'Israely reto. Dia naniraka ny Elia aloha izy ny Elia izay atao hoe Jaona Mpanobatisa no nirahany voalohany indrindra aloha hanafaka hitory amin'ny olona, satria nitory teny voalohany indrindra izay nataony Jaona Mpanobatisa hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, Matthieu 3:2. Efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, ary tao anatin'izany dia mbola nanambara koa izy hoe izao izy dia anao batisa aminareo amin'ny rano fa ilay avy ao ariako no mahery noho iza. Rehefa tonga Jesosy dia ny fanambarana nataon'i Jesosy voalohany ihany koa tao anatin'ny Matthieu 4:17 hoe ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitorontseny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fibebana ao anatin'izany, tsy mitsaha mitombo ny faratsiany zanak'olombelona ka hatramin'izao vanim-potoana misy asy anao izao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrampo tahaka ny zanak'Israely. Rehefa tsapany fahadisoany dia nanantona anakeo amin'Andriamanitra izy dia niaino an'izy ireo Andriamanitra fa nanendefa mpaminany aloha izy mba hitondra ny tesy hanambara ny teny tahaka an'izany Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra nidina mihitsy, Andriamanitra tonga nofo nidina mba hitondra ny sorom-panavotana ho aso anao dia ny famonjena. Amaranako azy mety tsy azo atao hoe kisendrasendra nandrenesanao an'ity teny ity fa manana hafatra ho anao ny tompo. Mety ianao zao mety efa nanindrona anao zany teny zany, mety ianao efa ao anatina tsy haiko hoe inona mety sampy ao anatin'ny fiainanao, mety sampy manandeva anao hoe karazana ota maro samihafa, mety efa renao miantra ny vatanao mihitsy zany, mety efa renao marary mihitsy ny vatanao, mety efa renao any anatin'ny sainao any mihitsy hoe efa tena tsy izy tsony ty zavatra ataoko ty, efa tena ota ty zavatra ataoko ty, fa ianao te hiala nefa tsy afaka ianao ao anatin'le izy, satria raha mbola ny fombafomba sy ny zavatra ataonao foana niezaka avy aminao no afa hoe ampialanao amin'izany zavatra zany dia tsy ho afaka mihitsy ianao. Raha tsy tonga mihitsy ilay mpamonjy hanafaka anao tsy ho afaka ianao. Araka ny tena ao anatin'ny Jaona 8:36 hoe koraha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Nisy tanora anankiray izay tantara misy ty tantaraiko aminao ty. Io tanora io dia tena biazina tao anatin'ny fanompona ary olona mafana fo tao anatin'ny fanompona izy io. Rehefa jerenao aty ivelany izy tena hoe olona tsara ilaina tahaka ary manana zavatra tsara io tanora io fa ny zavatra anankiray izay namatotra sy nanandeva anazy dia fijerena pornografia. Zany hoe ty ivelany izy tsy hita aminazy fa rehefa miafina izy manao an'ilay zavatra. Fa ratsy Jesosy mihitsy no nidina ary niroso tamina fibebahana marina io tanora io tsy afaka tao anatin'izany zavatra zany. Mety koa ianao tanora mandre an'izany zavatra zany, mety ozy ianao tena za mihitsy izany zavatra zany tena ho anao ny teny, ho anao ty avatra ty androany.
te hanafaka anao ny tompo, te hanala anao ny tompo, fa raha niezaka ao foana no entinao manafaka anao, tsy afaka zany ianao. Mety efa miteny ray aman-dreny anatin'ny trano, miteny ny pasteur na miteny ny zoky ara-panahy, fa ozy ianao azara nga rehefa ho avy ny fotoana ialako de afaka foana. Fa tsy afaka zany ianao raha mbola ezaka avy aminao foana, raha tsy manantona eo amin'ny Jesosy mihitsy ianao le nitondra famonjena anao, hanafaka anao izy lay zanaka, hanafaka izy lay mpamonjy, hanafaka anao, tsy ho afaka zany mihitsy ianao. Averiko ny ten'Andriamanitra hoe zaho tsy avy antso marina fa ny mpanota mba hibebaka. Androany ny fotoana hiverenana amin'Andriamanitra, fotoana andraisanao fanapahan-kevitra. Raha tianao ianao ho afaka, mila mandray fanapahan-kevitra ianao, manantona eo amin'ny Jesosy Kristy, mibebaka amin'ny fibebahana marina ianao, fa araka ten'izay hoe raha mibebaka marina fonareo ianareo de matoky sy marina ozy izy. Zany nataony, matoky sy marina akony, fibebahana marina ny ilainao ary manantona eo anatrehan'i Jesosy ianao, fa raha tsy Jesosy mihitsy ny midina manafaka anao, tsy ho afaka ianao. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany.